Sinjovidinizao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovao ma TV miaraka amin'ny assurance aro. Amtevana ndray tompoko lasy tompoko vavy ny onana aminao amin'izao takarivan'ny talata izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV koa manasanao ampitiavana ary anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovao sosialy avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Misy ireo mpivarotra no manohitra ny fandaminana vaovao napetraka eny amin'ny esplanade Analakely. Ny maraina teo dia tazana teny an-toerana ny sora-baventy nentin'izy ireo nanehoana ny heviny ireo jerisika indrindra ny akon'izay fanadidina izay. Vakoka malagasy ny esplanade ka tsy aleto izay. Ino sora-baventy tazana manamorona ny esplanade Analakely ny maraina teo. Volazany sotenan'ny mpivarotra fa hiaran'ny antsojay avy amin'ny komina izy ireo. Trangeto zany zao dia misy ny antsojay sy ny terivaimanty avy amin'ny komina mihitsy mba hanalana an'ilay mpivarotra ankolaka satria fefena vy zany ny sisin'ny esplanade dia ny mpivarotra terena mivarotra ny anaty arabe ary le ao ambadika izy nefa karana satria zay zao hatramin'ny maly zao hatramin'ny raika amby folo sasany alina zay mbola nijanona teto zay mpivarotra zay nanankana hoe aza fefena vy le izy satria tsy zay zany no fampiresahana tamin'le lehibe an-tsena ny maraina ny maly dia tonga teo moa le karana dia zay gaga hoe fa ahoana dia niteneninay tia tsy tan'ny karana tsisy idiran'ny karana fa any mivarotra io sady vakoka io na anjomahana Analakely hatramin'izay. Tazana teny an-toerana Eugène Ratimbazafy mpiaro ny zon'ny mpanjify izay nanamafy fa vakoka ny esplanade. Vakoka malagasy zany ny esplanade fa tsy any vahiny sy vakoka colonisation. Ka noho izany na ninona raha asorona reo parkinareo dia rehefa mivarotra io le mpivarotra. Tokony asorona nge reo parkinareo dia mpivarotra ny atsofoka anatiny fa tsy le mpivarotra efenjenareo amin'ny sisiny arabe indray le tsy manara-dalàna no averina latsaka ny anatin'ny arabe. Komina ndray zany zao mampaniraka an'ilay olona hivarotra anatin'ny arabe. Nilaza ireo mpivarotra fa manaiky ny fandaminana raha toka apetraka ny box ary zaraina ny badge ny mpivarotra fa tokony atao ho an'ny malagasy ny tetikasa izay apetraka fa tsy hidira ny teratany vahiny.